Mpikambana avy hatrany ao anatin'ny antenemeran-doolona i Marc Ravalomanana araka ny nambara androany teny amin'ny Magoro Tanjombato. Ao anatin'ity sary manaraka ity ary no ahitantsika ny izay mahakasika indrindra izay fanambarana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay. Ao anatin'ny loholona 120 ho tendren'ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina tokoa ve ny filoham-pirenena teo alohan'ny fandimby. Izany hoe ny Amiral Didier Ratsiraka, Professeur Zavelbert, Andriamatoa Norbert Lalaratsiraona, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina. Io ny fanontaniana apetraka maro taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny Magoro Tanjombato. Raha ny nambarany dia loholona avy hatrany ny tenany. Tena vasina tena dafisa jereo ka anaty statut zeny nampahafantarana anany izy. Tsy nihita ao anatin'ny lalàna 13 tsipika aotraotra ray ny feno tombontsoa azo ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha ny fahafahana miditra avy hatrany ao anatin'ny antenemeran-doolona io. Lalàna inona na fanarahana miafina ve no hanana ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana zo ho mpikambana ao anatin'ny antenemeran-doolona.